Ny fampianarana kosa namoaka ny andihana mpianatra voalohany sy ny volavolainy nandritry ny telo taona avy ao anivon'ny Université Arcade tamin'ity androndroany ity. Santatra io no anarana saloran'izy ireo ary notolorana ny maripaizana licence izy reto. Ravakarandriamanalina sy mamirasoana. Mitotaly 570 mianadahy ireto tanora mandrafitra ny andiany santatra sy tambatra avy amin'ny sekoly ambony Université Arcade ireto. Nandray ny maripaizana licence an'izy ireo tamin'ity androany ity teto amin'ny Batobitra Manambola. Izy ireo izay nanaraka fiofanana nandritra ny telo taona ary mizara amin'ny lalam-piofanana économie, gestion, agro-industrie, énergie renouvelable, informatique, langue étrangère appliquée, journalisme et communication. Androandroany moa dia andro izay natokana amoahana ny andiany voalohany satapokatra dia ny promotion santatra tambatra zany miaraka eto amin'izany Université Arcade izany. Ireo dia navita ny malaza ny maripaizana licence ary misy amin'izy ireo ny manao ny masters ary mikarakara ny doctorat rehefa aoriana. Misy amin'izy ireo ny atrikasa avy hatrany ka dia ampiatra ny zavatra izay notatoviny ary mahatoky izay fa ireo no mahasovo ka na inona zavatra ampanaovana azy dia ampiatra ny zavatra izay nomena sy natolotra tao amin'ny fampianarana izy. Ny atrika fianarana asa tena nivon'ny orinasa ireto mpianatra ireto ny alohany nazon'izy ireo ny maripaizana ary tombony ho azy ireo ny fisin'ireo mpampianatra sady mpandrara afaka nanome torolalana ho azy ireo nandritra izany fampiofanana tany an-dakilasy izany. Raim-pia ireto andiana mpianatra nivoaka ireto moa ny minisitry ny asa vaventy sy ny famaritarana ny toetrandro ny colonel Boty Manovatsara. Isan'ny niaraka nanorina ity Université Arcade ity ny minisitra ary efa mpampianatra ihany koa teo anivon'ny sekoly. Misy ny afatra nomeny ireo mpianatra androany. Misy ny napetraka tamin'ireto mpianatra reto sy ny bac plus 3 na ny licence ny tanjona fa etapy io fa tokony mba hotohizana zany ny fianara ho an'izay manana entomanina manana moyen ho ny tsy manana moyen kosa afaka mandeha amin'ny via active afaka miasa zany fa saingy tsy azo zany ny fianarana ka raha misy ny zanareo ahy nyteniko anazy teo afaka miansaina reny afaka manantonay hoe na dia orientation ara hoe zany tiako atao na eto an-toerana na any an-dafy amin'izay mba fantako andro. Nomariny tompona andraikitry ny Université Arcade fa ankoatra ny fampianarana sy ny fampitomboana fahalalana dia misy ihany koa ny fanabeazana ara-panahy ireo tanora. Ankoatra io dia misy ihany koa ny fitsipika ifampivezana mba hahatonga ireo tanora olombanina tokoa. Ny groupe Arcade dia efa misy manerana nosy amin'ny alalan'ny cours Arcade izay efa mahenika ny firenena amin'izao fotoan'izao. Manana lycée telo ihany koa amin'ny faritany telo ary université roa eto Antananarivo dia eny Ampasakana sy eny Talatamaty zany. Isokatra tsy ho ela moa ny any Antsirabe.